Ny fiangonana Kristam-Basia Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity andron'ny talata fa 4 ny volana Jona ity, ary faly hatrany manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Androany isika dia maka ny rapsodian'ny fahamarinana izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanamarinana antsika. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 4:4-4:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho antsika izay anisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Fantatrao ve fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niara-nitsangana taminy koa ianao? Tsy nitsangana irery izy, tao aminy isika. Hoy ny Efesianina 2:5-9 hoe nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy ary niara-natsangana isika ary niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mario fa hoy izy Andriamanitra no nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Midika izany fa velona miaraka amin'ny Kristy isika. Tena tahaka ilay hoe tao aminy isika tamin'izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'izy nalevina dia tao aminy koa isika rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nateraka indray olom-baovao. Noho izany rehefa nitsangana tamin'ny maty isika dia velona ary tonga zavaboary vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Hitantsika izany ten'Andriamanitra izany ao amin'ny Romanina 4:4. Tsy ianao ilay olona nomelona no ny ota, olom-baovao ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Azonao ankehitriny ny hoe nahoana no hamarinina tamin'ny finoana ianao, nahoana no ambara fa tsy meloka ianao. Tsy hoe satria Jesosy maty ho anao, izany no lafiny ara-dalàna ny fahamarinana. Tsy tonga ny fanamarinana antsika satria maty ho antsika izy. Ny fahafatesany ho antsika dia ampy nanafaka antsika saingy tsy nanamarina antsika izany. Ny fanamarinana dia mikasika ny fanafahana madiodio. Afaka madiodio ianao satria olom-baovao, tsy misy lasa. Noho izany ny fanamarinana antsika dia vokatry ny fiainan'ny Kristy ao anatintsika. Izany no fiainan'ny zavaboary vaovao, tsy misy ota. Manampy anao koa izany ahatakatra ny antony ilazan'ny Baiboly ny andehananao amin'ny fiainam-baovao. Hitantsika ao amin'ny Romanina 4:4 ary mitafy ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsihana sy ny fahamasinana marina. Efesianina 2:4-4. Alleluia. Ndaontsika hiaraka anao zao vavaka zao ray malalo, misaotra anao noho ny fanamarinana ao amin'ny Kristy Jesosy. Miaina ny fiatongavan-tsaina ny fahamarinanao aho. Tsy misy eloka sy fanamelohana satria niara-natsangana tamin'i Kristy aho, dia manjaka amin'ny fiainana amin'ny maha-olom-baovao ahy. Tsy misy tsiny ary tsy azo melohana eo imasonao. Ny fiainanao ato amiko no tokiko sy antoka amin'ny fandehanana amin'ny fandresena sy be voninahitra ary marina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.